La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Mitombo rô ny isan'ireo olona tratran'ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara raha toa ka miampy enina ireo olona sitrana. Avy amin'ny cas contact avokoa ireo olona vaovao roa ireo. Nigadana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny maraina teo ireo fitaovana izay omenany ireo mpitsabo mikarakara ny marary ny coronavirus eto amintsika avy amin'ny Fondation Jackman sy avy amin'ny OMS. Miteraka resabe ankehitriny indrindra ho an'ny mpankafy baolina kitra momba ilay cercle bataille izay voalaza fa isan'ny tsara toerana amin'ny fampitaovana ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra. Marika izay mbola tsy misy mahafantatra na eto toerana izany na any ivelany. Mitohy hatrany ny fitarainana vokatry ny tsy fifangazahoana eo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy mpivarotra eo amin'ny petite vitesse sy sotry. Ireo mpivarotra izay mangataka fampitomboana ny ora ahafahan'izy ireo mivarotra. Nampiataon'ny filoha Amerikana Donald Trump ny fiara-miasa amin'ny OMS mitentina 700 hatramin'ny 500 tapitrisa $, izany nambarany fa ny fampelezana vaovao tsy marina mahakasika ny fifindran'ny COVID-19 sy ny tranga fahafatesana vokatra ity valinaretina ity no antony nandraisana izany fanapa-kevitra izany. Ny andetiny ireo vetrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanimbotsika ny vaovao dia mitombo roa ny isan'ireo olona tratran'ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara ary raha toka miampy enina ireo olona sitrana. Ka kontakta avokoa ireo olona roa vaovao ireo fanadina. Tafiakatra 17 ny isan'ireo olona mitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara araky ny fanambarana nataony teo anivon'ny centre de commandement opérationnel teny Ivato antoandro tamin'ireo ora teo. Araka izany, olona miisa roa indray no voatily fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus raha toka olona enina no sitrana ho an'ny andro ny androany. Anio zany dia nahitana indray tranga roa vaovao voatily zany fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus de nouveau cas. Zany hoe 700 omaly dia niakatra zany 10 ireo olona voatily fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus hatramin'izao ora itenenana izao. Etsy andanin'izany koa nefa dia mbola faly mandrakariva ny tenako mizara amintsika ary misaotra an'Andriamanitra fa nisy sitrana anakenina zany anio dia miakatra zany 720 nisan'ireo olona sitrana izay voan'ity valanaretina coronavirus ity. Zany hoe raika amin'ny 20 zany ireo marary mbola tazomina tsaboana eny amin'ny hopitaly amin'izao tsika miteny izao. Tsy misy ny maty. Ankoatra izay, fantatra fa avy eto Antananarivo avokoa no nahitana ireo olona vaovao voan'ny COVID-19 ireo ary avy amin'ny fifampikasoana na ilaintsina hoe ka kontakta no nahazoan'izy ireo ity valanaretina ity. Lehilahy 70 taona mipetraka eny amin'ny tetezana fivoany ny iray, raha toka vehivavy kosa ny iray hafa. Ny faharoa vehivavy 80 taona mipetraka eny Faravohatra, zany hoe eto Antananarivo avokoa zany izy ireo ka kontakta avokoa. Ny azo marihana amin'izay zany Baby Stéphane dia fahitantsika fa tena efa any anatin'ny fiarahamonina tanteraka rehefa miparitaka eto Antananarivo renivohitra arakareo isa zany izay sy ireo information zany hoe ireo karazana zavatra maro izay azonay zany anio avy any amin'ny Institut Pasteur de Madagascar. Tsaparaka izany, ny mazava-dehibe ny fijanonana an-trano amin'izao fihoboana izao ahafana misotroka ny fiparitahan'ny ity valanaretina ity. Ratsahivina, mpiasa ny fahasalamana miisa roa no fantatra hatreto fa tratra ny valanaretina coronavirus araky ny fanambarana nataony teo anivon'ny ministera ny fahasalamana omaly. Manaprofy izany fa ny olona rehetra dia mety ho voan'ny coronavirus avokoa. Araka izany, mijanona ao an-trano.
Nandiso ny filazana sy fanelezana tsao mahakasika ilay vaksiny entina hiadina amin'ny Covid-19 nisy olo tena mahatry ny OMS androany nambara fa tsy isy velively ny andrana mahakasika ity vaksiny ity ho amin'ny firenena afrikana tafiditra ao anatin'izany Madagasikara. Manoloana ny resabe izay hita tena nivo ny tambazotra serasera sy ny fiarahamonina tato ato mahakasika ny vaksiny entina hiadina amin'ny valinaretina coronavirus. Nitona fanampanazavana androany nisy olony tena maharitry ny OMS eto Madagasikara fa efa mandeha soamantsara ny fijerevana izany amin'ireo laboratoara any ivelany. Ary nidisony ihany koa ankilany ny filazana fa atao andrana aty amin'ny firenena afrikana izany vaksiny izany. Il y a, à notre connaissance, il y a des essais vaccinaux. Amin'izao fotoana izao, efa mandeha ny andrana ara-vaksiny eny anivon'ireo laboratoara lehibe any ivelany toy ny any États-Unis sy any Chine. Mananteny sika fa aoriana kely ao dia hivoaka amin'ny tsivalana retina ity izao tontolo izao amin'izao fitadiavam-bahaolana mahakasika ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 izao. Ambarako fa tsy isy ary tena tsy isy mihitsy izany fanandramana ny vaksiny izany aty amin'ny firenena afrikana. Amin'izao fotoana izao ireo vaksiny ireo dia tsy maintsy manaraka ny fenitra takin'ny fikarohana ara-tsiansy ny fanandramana ara-vaksiny izay atao any Europe na any Azia na any Amerika. Ary ambarako fa tsy isy mihitsy izany andrana ara-vaksiny izany ho an'ny vahoaka afrikana. De faire des essais vaccinaux sur les populations africaines. Ezaka maro araka izany no efa iroso ny tompon'andraikitra maro samihafa amin'izao fotoana izao avy any ivelany atreto amintsika ho famongorana sy ny fiatrena ny ady amin'ity valanaretina ity. Na eo aza ny ezaka maro samihafa ny fanajana ny toromarika apetraka no dingana voalohany amin'izany. Manoloana ny fiantraikan'ny valanaretina coronavirus eo amin'ny lafin'ny toe-karena nanolo-tanana ireo mpamady vola sy mpiara-miombonantoka ahafahana manarina izany. Amin'ny totaly 470 faingo folo tapitrisa dolara no amin'izao fotoana izao fony vola azon'ny Madagasikara. Gaëtan Andreatsilavo. Hatramin'ny atombohan'ny fihibohana, maro amin'ireo orinasa no nitsahatra amin'ny famokarana. Ao ireo miasa fa manao ny antsoina hoe service minimum izay miantraika amin'ny vantana amin'ny toe-karena. Eo amin'ny sehatra ny famokarana madinika, ny vola miditra amin'ny etra sy ny doany izay ny vinavinaina hatratra hatrany amin'ny 9.7 sy 7 faingo 20 miliara ariary, mety tsy hatratra afa-tsy ny manodidina ny 5 miliara ariary. Izany hoe ahitana fianana hatrany amin'ny 720 raha mitaha amin'ny LFI na ny loi de finances initiale raha toka tsy mihoatra ny 3 volana ny tsy fahafahana mamokatra. Misy ihany koa mifandanimbola fanampiny mitetina 2.7 miliara ariary anohanana ireo amehana ara-tsosialy. Ho fanohanana ara-toe-karena vokatry ny pandemia, 4.7 faingo folo tapitrisa dolara no natolotra ny Madagasikara, toana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka teknika sy arabola. Efa nampiasaina ny ampahany amin'io vola io, ary efa mandala-pikarakarana ny famoahana ny ambiny kosa amin'izao fotoana. Tafiditra anatin'io fanampiana io, ny toana avy amin'ny FMI, mitetina 5.70 faingo 7 tapitrisa dolara ahafana mandanjalanja ny vola miditra sy ny vola mivoaka. Misy ampahany avy amin'ny FMI, mitetina 20 tapitrisa dolara anohana ny taona 2020 eo amin'ny lafin'ny loza voajanahary. Nanolotra hatrany amin'ny 20 tapitrisa dolara ihany koa ny Banque mondiale amin'ny alalan'ny tetikasa fanajarana ara-tsakafo. Nisy ihany koa vola mitetina 100 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena hatrany ka ny 7.20 tapitrisa dolara mendrika fanampiana ary ny 13 tapitrisa dolara indramina. Ny fanajarana ny maha-olona no atao lara-pahamehana amin'izany. Misy 10 tapitrisa dolara ny eken'ny banky iraisam-pirenena anohanana ny politika ny fiatrehana ny fitantanana ireo loza voajanahary. Ny 10 tapitrisa dolara amin'ireo efa natolotra ny BNGRC ary nampiasaina eo anivon'ny CCO Ivato. Mety hanolotra hatrany amin'ny 1.4 tapitrisa dolara ihany koa ny vondrona Europeana anohanana ny fampandrosoana ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanabeazana. Amin'izao fotoana, eo ampiresahana amin'ny bady ihany koa ny tompon'andraikitra anolotra fanampiana hatrany amin'ny 4.0 tapitrisa dolara. Ny 2.70 tapitrisa dolara anampinareo amehana, ny 8 tapitrisa dolara anohanana ireo tetikasa ary ny 4.0 tapitrisa dolara mendrika fanampiana tsotra. Ny gadona tena amin'ny seramam-piaramanidina Ivato ny maraina teo ireo fitaovana izay omenany ireo mpitsabo mikarakara ny marary ny coronavirus eto amintsika izay avy amin'ny Fondation Jackman sy ny OMS. Eo anatrehany tsy fampian'ny fitaovana entina iarovantena ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana izay manatanteraka ny asany amin'ny fikarakarana ireo marary ny coronavirus eto Madagasikara. Ny gadona tena amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny maraina teo ireo fitaovana avy amin'ny Fondation Jackman sy ny avy amin'ny OMS entina anampiana ireo fitaovana eo ampelantanana
ampiasain'ireo mpiasan'ny fahasalamana anatanterahana izy ireo ny asany. Mpikabana avy ao anivon'ny gouvernemanta maromaro no toy ny silontenena maritry ny OMS ary ny masovoin'ny Sina eto Madagasikara no nitseny ny fahatongavan'ny entana tamin'ity androany ity. Ho atolotra manokana, ireo mpiasan'ny fahasalamana ireto fitaovana ireto. Isorana vahoaka sinomo indrindra eto madame l'ambassadrice, eto koa madame le représentant de l'OMS, eto zala membre gouvernemanta, zavatra zany soratsika amin'ny filoham-pirenena sy gouvernemanta manontolo. Izay fifanampiana le vahoaka roa maneno manoloana zao ady amin'ity pandémie Covid-19 ity. Tonga izy io hitatsika maso, BDB io misy zavatra BDB ao anatiny ao misy ny reto kit de prélèvement, ao koa misy ny respirateur, am respirateur misy avy any amin'ny Jacma, misy ny avy ao amin'ny OMS, ao ny reto équipe surtout indrindra ny équipement de protection individuelle, car ao koa ny masque BDB. Io moa tsy meisa aminareo amin'izany fa io zavatra io zany dia ho tsinjeraina amin'ny rariny ary mba hipaka amin'le mpiasan'ny fahasalamana indrindrandrindra izay manakaiky kokoa reto mararitsika izay mikasokasoka amin'le marary. Nanamafika ihany koa ankilan'ny masivon'ny Chine monina sy miasa eto Madagasikara fa zava-dehibe ny fifanomezan-tanana tahaka izao, indrindra fa ny fampitaovana ireo mpitsabo manatanteraka ny asany. La fondation de Jack Ma de Chine. Ny fondation Jack Ma ny Chine dia nanolotra fanampiana fanindroany indray ho an'i Madagasikara izay ahitana respirateur ary ny combinaison de protection ho an'ireo mpitsabo sy ireo fitaovam-pahasalamana maro samihafa ho fiarovana ireo mpitsabo izay manatanteraka ny asany amin'ny fitsaboana ireo marary. Mila ny rehetra no miara-mientana sy miara-miasa amin'ity ady amin'ny valanaretina ity. Mananteny izahay fa noho ny ezaka ataon'ny Flora Joel sy ny OMS izay manao ny antsio zavatra antenaina fa horesin'ny Madagasikara ity valanaretina ity. Madagascar peut gagner cette guerre contre l'épidémie. Haparitaka amin'ireo toeram-pitsaboana ireo mararin'ity valanaretina ity araka izany ireto fitaovana ireto mba ahafahan'izy ireo miaro tena ihany koa. Araka ny fantatra, mahavita fitiliana manodidina ny 500 hatramin'ny 200 fitiliana isan'andro ny eo anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar izay miara-miasa akaiky amin'ny sehatra rehetra mba ahafahana mifehy ity valanaretina ity. Mitoa ny fanamboaran-dalana ivelany ireo faritra telo manaraka confinement eto Madagasikara. Ho fitandrona ny fahasalamana ireo mpiasa manodidina ny 3,000 fitaovana isorohana fiparitany valanaretina amin'ny tetina 120 tapitrisa ariary no natolotra ny delegaciona ny vondrona Europeana ny ministeran'ny fanajariana tany sy ny asa fanfety. Yves Richard. Ankoatriny amin'ireo faritra telo tokony hanaraka ny fihiboany, mitony fikojana sy ny fanamboaran-dalana amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Mandidina ny 3,000 manerana nosy ny mpiasa manatanteraka ny asa tsy tapaka momby izay. Ho fitandrona ny fahasalamana izy ireo sy ho fitohizan'ny asa na eo aza ny Covid-19. Fitaovana isorohana ny fiparitahany valanaretina amin'ny tetina 120 tapitrisa ariary no natolotry ny delegaciona ny vondrona Europeana amin'ny ministeran'ny fanajariana tany sy ny asa vaventy androany. Ireo manara-maso ny lalana, ireo mpiasa rehetra any amin'ny direction régionale ny travaux publics rehetra manerana Madagasikara, ireo rehetra izay ohatra hoe ren'le mpitondra baka reny, ren'le manao station de pesage reny, satria ireny dia mifampikasokasoka be dia be amin'ny olona any amin'ny toerana misy azy any ary lavitra. Ka izay zavatra izay zany no natao dia anisan'ny fanampiana sy mbola fiara-miasa fidiran'ny Union Européenne lalindalina kokoa eo amin'ny fiara-miasa fanatsarana ny lalana izay anisan'ny hiraka alehatra reto Madagasikara fanampiana satria izany lalana izany no anisan'ny fampandrosoana ny firenena. Tapimbava 7,3 alina gant 7,3 alina gel hydroalcoolique sy ny maro hafa santionany amin'ny fanampiana no entiny vondrony Europeana androany. Fanampiana tafiditra anatin'ny fanohana ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'ny fiparitahany Covid-19, indrindra ny fiarovana ny mpiasa eny anivon'ny sampandraram-panjakana isan'ny tokony. Teboka telo ihany koa ankoatr'izay ny lahara-pameny ny vondrony Europeana hiatrehana ny krizy ara-pahasalamana. Voalohany fanafainganana ny famoaham-bola izay manodidina ny 70 faingoroa lavitrisa ariary.
Ny famatsim-bola manodidina ny 12 lavitrisy ariary natokana ho an'ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fahasalamana sy ny sosialy ary farany famatsim-bola manodidina ny 20 faingoray lavitrisy ariary anatanterahana ny dingana faharoa ny tetikasa PIA na ny projet intégré d'assainissement d'Antananarivo izay vatsiny BEI sy ny AFD vola ihany koa. Ny ena hatramin'ny 10 isanjato ny mpanome rà tonga eny anivon'ny Centre National de Transfusion Sanguine etsy amin'ny hôpitaly HGR nanomboka ny fisian'ny Covid-19. Ny ena vokadrana ihany koa ny posin-drà azo ampiasaina. Fanadina. Ny ena hatramin'ny 10 isanjato ny mpanome rà tonga eny anivon'ny sampandrarany fitahirizan-drà etsy anivon'ny hôpitaly HGR. Raha tafiakatra 20 am'zato hatramin'ny 10 am'zato isanandro rany teo aloha. Nidina hatramin'ny 70 hatramin'ny 80 zany amin'izao fotoana. Ny ena manoloana io ny posin-drà azo ampiasaina sy ampidirina avy hatrany amin'ny marary eny anivon'ny hôpitaly. Izany hoe 30 hatramin'ny 70 no azo isanandro. Raha nananika ny zato mahery zany teo aloha. Tsy maintsy ferana manoloana io ny posin-drà avoaka eto anivon'ny Centre National de Transfusion Sanguine. Io mantsy misy hoe misy analyse atao koa dia ahafahana mahafantatra hoe ohatr'izao ny selamena amin'ity olona ity ka mila ampidirana selamena ity olona ity dia arakarak'izay zany ohatra. Dia misy koa ireo marary le efa amile manana le aretina mitaizana zany ohatran'le cancer ohatr'izany ireny dia zareo ireny mila raha matetika dia ireny koa zany tsy maintsy omena foana koa. Dia io moa zany amin'le raha antsika somary tsy dia tena hoe afaka galabona be amin'le raha raha ohatra hoe mila poche dimy le olona ohatra na dia zay tena hita ihany hoe tena mety ho ilaina sy mety avotra ny ainy no natao zany koa tsy manaka ny hoe rehefa tena ilana le izy dia mena ihany zay tena ilain'le olona. Ny tsy fahafahan'ireo mpanome rà ny sitrapo mifamezivezy no antony nampihena ny mpanome rà anivon'ny sampahan-drà misahana ny fitahirizan-drà. Un donneur de sang bénévole izay isany miantoka betsaka ny famenona ny rà eto anivon'ny Centre National de Transfusion Sanguine. Ireo mpanolo rà na izany ho an'ny havany sy ny maro hafa arak'izany no betsaka, saingy misy hatrany no olana indrindra ny fanatonana ny hôpitaly sy ny maro hafa. Ho an'ny dadabe, mbola mitady olona izay zao hanome rà anazy, dia izay mahatonga anao hoe sy nanome fa voalohany indrindra izao nanome rà. Mitady olona roa. Amenona an'le poche anankidimy satria tokony olona folo. Tena sarotra be satria ny déplacement an'le olona sarotra be hoe ahoana na tongavana aty amin'ny hôpitaly. Moa sarotra be koa ny tenenana an'le olona tongava aty amin'ny hôpitaly amin'le aretina rehetrarehetra aty. Raha an'le zodako, izy niantso anao hoe mba kanarà mbo amena azy zany anoloana ny raha zay andeha tongotra. Ireo mpianatra ho mpitsabo arak'izany no manampy amin'ny fanomezan-drà tahirizina eto anivon'ny Centre National de Transfusion Sanguine ho an'ny hôpitaly HGR amin'izao fotoana izao. Posin-drà izay miantoka ny fitsaboany ireo marary mila rà anivon'ny hôpitaly maro eto Antananarivo sy ny manodidina. Azo tohana arabola avy amin'ny fitondram-panjakana ireo ankohonana marefo very fidiram-bola vokatry ny confinement. Nampitondraina ny anarana hoe tosika fameno ity fanohanana arabola ity. Tinara tsy maresy. Isy ny tohana arabola avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-miombonantoka omena ireo ankohonana sokajiana ho marefo. Very fidiram-bola noho ny fihibohana. Isy ny fanadihadiana sy ny fifantenana ireo olona misoratra anarana. Apetraka hatrany mangarahary amin'ny asa rehetra atao, vorakentina anaty lisitra ireo olona voatsikajy ho tena marefo ao anatin'ny fokontany ary apetaka amin'ny peta-drindrina isaky ny fokontany tsirairay avy. Izay ankohonana matsiaro marefo indrindra zany no soratra anarana eto dia andeha ny fifantenana rehefa avy eo ara teknika araka ny mahasivana sy ny fanamarina isan-tokantrano dia aorianan'izay no hivoaka ny lisitra izay mapetraka amin'ny peta-drindrina eny anivon'ny fokontany ahitana hoe iza ireo ankohonana tena afaka misitraka. Mazava ho azy fa ireo ankohonana voafaritra sy voamarina fa tena marefo indrindra no afaka hisitraka ilay tosika family. Anjara ndraiky sy ny komity loharano ny manentana ny olona andeha hisoratra anarana ho isan'ireo adiadiana sy ho fantenina mba hisitraka ny tosika fameno. Misy ny antota taratasy takina amin'izy ireo mandritra izany fisoratana anarana izany. Dia araka ny hitanareo izao zany milahatra atao amin'ireto kaza reto le olona avy any amin'ny fokontany
dia mandroso atao amin'ny guichet any enquêteur. Dia ny ilaina any amin'izareo zany ny carnet pokitaniny miaraka amin'ny kara-panondro ireo olona izay amin'ny fotoana eo anivon'ny isa-tokantrano. Dia mafisy ny etoana zany fa tsy fanisam-bahoaka no tanjony eto fa fanisana ireo isan'ny marefo eo anivon'ny pokotany. Misy ny fandaminana isa-pokotany andraisana ny anarana, tsy misy veran-jary ireo boriboritany rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina. Isan'ny sitraka ny tosika famenany koa ireo ankonana marefo any Toamasina. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fa raha matoa Eliara Velomanatsoa izay talehan'ny kolotsaina sy ny fiarahamonina avy eo amin'ny commune urbaine d'Antananarivo na ny CEA. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao. Efa hitantsika tamin'ity androany ity fa misy ny fanampiana sy fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka izay nareo avy amin'ny commune mony isan'ny tompona andraikitra amin'ny fizarana noho nareo mahafantatra sy manana base de données mahakasika izay hoe iza sy iza avy ny tokony azo izay manahoana mahakasika izay hoe olona tokony azo izay fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana izay. Ya, raha batoko ary tonga dia avy hatrany angamba dia raisiko ny fanontaniananao. Misy dia misy tokoa amin'izao fotoana izao ao anatin'ny Antananarivo renivohitra zany ao anatin'ireo fokontany maro samihafa izay atsoina anao an'ilay fisoratana anarana mba hisitraka zany an'ilay hoe fanampiana na tosika araky ny lasaina teo tosika ho an'ny fianakaviana zany amin'ny fomba roa samihafa. Ny voalohany aloha tsara fantariny rehetra dia efa nisy reny fizarana reny arakaraka ny sokajinasa izay hitantsika tamin'ny herinandro lasa maromaro reny. Ny zavatra miseho kosa ankehitriny nefa ny alohan'ny azahoana an'ilay sy hisitrahana zany an'ilay fanampiana avy amin'ny fanjakana foibe sy ireo mpiara-miombonantoka ireo dia misy fanadiadiana. Isaky ny fokontany zany dia misy toerana EPP izy io na CEG anadiadiana indridrindrindra hoe izavy ireo fianakaviana marefo. Izay dia mba ialana mihitsy amin'ilay hoe ayay tsy havanana ozy izy tsika ary mahatonga ny savorovoro eto Antananarivo indraindray. Pako kely ianao afaka hazavainao hoe inona ilay hoe définition zany hoe fianakaviana marefo. Ny atao hoe fianakaviana marefo zany dia raha izy mihitsy no matsapa hoe marefo. Tsy misy zany olombelona afaka miteny hoe iranina neka marefo na ranina no tsy lasa na hoe sahiram-binga ery zareo reo tsy izay zany le izy fa ny tena mihitsy ny fianakaviana zany no hoe raha matsapa ianao hoe marefo mety ianao mety hoe nanana asa teo dia nanana orinasa kely dia very le sitraka tamin'iny orinasa iny dia lasa tafiditra ao anatin'ny fahasahiranana marefo zany ianao ihany no mahatsapa an'izy dia izay no mahatonga an'ilay fiantsoana akapobeany ary akalamanjana fa tsy misy tsony hoe lisitra zao fiantsoana mivantana anireo vahoaka mihitsy izay mahatsapa tena fa marefo hiditra amin'ireny sehatra ireny na CEG na lycée zany anoratany ny anaran'ny fianakaviany. Zay zany misoratra anarana zany dia tonga dia efa mahazo tao. Voalohany indrindra aloha tsy hoe misoratsoratra ohatra izao fotsiny. Misy manko ny olona milaza hoe tsy maintsy mitondra kara-pokotany. Zany hoe tsy maintsy manana lohatrano aloha zany ianao zay ianao vao afaka misitraka an'izy io zany kara-pokotany sy ny kara-panondro. Ary tsara fantariny rehetra koa fa tsy ny zato isan-jaton'izay misoratra anarany no tonga dia hoe misitraka an'ilay izy. Misy ny atao hoe scoring. Le olona mandray an'io atao hoe enquête io zany na fanadiadiana io enquête io dia atao io any Amerika Latine na ny Afrika eto Madagasikara ankehitriny ary mbola tsy nananantsika mihitsy io base de données anankiray io hoe ohatra n'inona marina zany ny fianakaviana marefo. Tsy mandalo tsony zany amin'ny lisitra soratana tanana avy any amin'ny ranona sy ranona sy ranona fa tonga dia misoratra anarana eo ilay fianakaviana dia raisina ny momba azy dia mandeha any anatin'ny foibeany fikirakirana ny solosaina zany izy io dia avoaka ny solosaina avany hoe ireto ny olombelona marefo atao anatin'ity fokontany ity. Rehefa avy eo indray kosa dia misy kajy roa amin'izay zany le izy. Ny anankiray mety ianao misitraka avy hatrany hoe voarainao zany le izy raha manana numéro ana telefona ianao voarainao le izy Airtel Money na Telma Money M-Vola na ohatr'izany. Fa zao fotsiny kosa aloha ny tsara dia mariana. Raha ohatra ianao ka tokantrano tsy manana ny numéro ana telefona io aza mba mindrakindrana numéro ana telefon'olo kafa satria izay tokony hositrahanao zany dia lasa ny anatin'ny numéro an'olo iny fa aleo lavitra raha miteny hoe tsy manana dia afaka koa zany amin'izay fotoan'izay horaisinao any amin'ny banky ampalalananao zany ampalalananao le satria ny loatranao zany efa fantatra ampalalananao any tokantranonao le izy hoe ary amin'ity toerana zao avy ianao no afaka misitraka an'ilay izy. Resaka vola zany zay na cash transfert
Ny apahany anankiray faharoa kosa nefany a zay tsy nisitraka an'izay zavatra zay a dia mbola misy taona ihany ndraiky io zany eo zany no ikarakaran'ny commune n'izay zavatra zay a isitrahana ndraiky io sy ny fanjakana foibe zay mitantana tanteraka n'ity zavatra ity fa ny commune dia manampy amin'ny enquêteur manampy amin'ny fikirakarana fanampiana zany ny fanomanana amin'ireny toerana maro samihafa andraisana ny vahoakana Antananarivo reny a fa ny fanjakana foibe foana ihany zany a no manampy tanteraka ny malagasy amin'ny resaka hoe enquête io zany a sy ny famille vulnérable io isy zany rehefa avy eo a ohatrany vivre na sakafo zany ao anatin'ireny gony reny na lasaky reny zay hoaterina isan-tokantrano satria efa nanana numéro ny téléphone le olona raha mety izy tsy mahazo lela vola fa mety izy zany mahazo an'ireny fanampiana ara-tsakafo reny a mba hanohanana azy a amin'izao fotoana mangerifiry zao. Dia amin'le fanampiana aterina isan-tokantrano ve ny tokantrano rehetra mahazo an'io amin'ny fokotany iray? Zay dia zay mihitsy angamba no antony isany nananganana ny komity loharano iny. Zavatra roa samihafa manko ny enquête zany dia ananantsika base de données na ananantsika manomboka izao ninona mahazo antsika na sanatriavina tondra-drano na haitany na inona dia efa eto Antananarivo renivohitra dia efa fantatra hoe ireto zany no fianakaviana marefo amin'reto faritra reto samihafa reto sy fokotany samihafa reto. Izay zavatra izay zany raha mandeha ndraiky io zany tsika hoe ahoana no ahafahana mahalala hoe tena ny ary zany kirakirain'ny solosaina dia fantatra iny aloha zany hoe tsy misy olombelona manelanelana iny zavatra iny fa ny aty amin'ny fizarana kosa zany raha ohatra misy sakafo omena dia tsara ihany marihana hoe le komity loharano izay nifaranana tamin'ny weekend ny paka teo iny zany ny fandraisana anarana ary tsy misy intsony mihitsy anarana satria efa manomboka misafidy zany zao ny olona any hoe iza ny olon-kendry na olo manam-pahaizana olon-kendry moa zany indrindrindra afaka miara-miasa manao an'ity modèle de société vaovao ty amin'ny atao hoe village urbain nge ny fokotanitsika ireo village urbain ireo zany manana sage mialatsiny amin'le fitenenana manana ny olon-kendriny amin'izay a dia ireo olon-kendry ireo zay voatendry na efa nanolo-tena ilatsaka sitrapo anao an'io asy io an'ny fiarahamonina ao aminy zany a ireo indray zany no miara-mandinika hoe satria izy olona tsy mifankalala ilay izy satria tsy hoe groupe efa mifankalala tany ananina tany izy ka ikomberaka ireo indray zany a no ao anatin'izay komity loharano zay a zay structure napetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny zany no mba miaraka mandinika aminay indray zany hoe ahoana ny fomba anaterana an'ireo hitan'ireo isa-tokantrano na farafaratsiny isa-kelakela-trano. Ankasitrany ianao mitondra an'ireo fanazavana sy mahakasika ny zay hoe fizarana sy fanaovana enquête avy anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Sotrarira toko. Zay ny amin'iny fa miteraka resabe ankehitriny indrindra ho amin'ny mpankafy baolina kitra ny momba ilay cercle baited izay voalaza fa isan'ny tsara toerana amin'ny fampitaovana ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra. Marika izay tsy misy mahafantatra na ento-toerana izany na any ivelany io na saina. Nanaitra ny mpankafy baolina kitra teto Madagasikara ny fahafantarana fa izany cercle baited izany no isan'ny tsara toerana indrindra ka mety anao ny fampitaovana ny barea ny Madagasikara sy anao ny maillot. Ity marika ity izay tsy mbola fanta-daza maneran-tany eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena ary tsy manana ny laza ihany koa eto an-toerana no nomeny ny comité d'évaluation isa ambony indrindra taorian'ny sivana natao. Hatreto tsy mbola ofisialy saingy raha ny fiparitany antota-taratasy izay mampiseho ny isa azo ny cercle baited oharina amin'ireo mpifaninana aminy dia mampiseho fa tsy hisy fiovana intsony ho anaran'io. Ity cercle baited ity no nomeny comité d'évaluation iny isa 4,5 amin'ny 30 na 26,25/30 teo amin'ny norme de qualité raha 2,20 ny an'ny Macron 2,5 ny an'ny RA. Izany hoe araky ny comité d'évaluation dia malaza kokoa ity cercle baited ity raha oharina amin'ny RA, Macron, Puma, NEC sy ny sisa izay mampiakanjo ireo ekipa maro any ivelany. Teo amin'ny sivana May diny Madagasikara no nahazony ity cercle baited ity ny toerana voalohany raha ny fafana navoaka ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Teo amin'ireo fepetra rehetra napetraka 5 sy 500 amin'ny 900 no azo ity cercle baited ity, 270 sy 350 no azo ny Macron, raha 430 sy 350 no azo ny RA. Raha ny fikarohana natao tamin'ny interneto tsy mbola misy fahaiza manao iraisam-pirenena ity cercle baited ity ary tsy fantatra ihany koa ny foibe toerany na ny toerana ivarotana ireo fitaovana sy fanamiana vokariny.
eto antoerana ihany koa tsy misy mahalala ny amin'ny hoe aiza ny klioba na ekipa-pirenena efa niara-niasa tamin'ity cercle baited ity. Etsy ankilany ireo mpifaninana taminy izay teo amin'ny laharana faharoa ny Macron dia efa fanta-daza iraisam-pirenena eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. Ity marika ity no nanao ny maillot sy ny fampitaovana ny ekipa-pirenena ny Écosse sy Italie teo amin'ny taranja rugby. Raha ireo club ny OGC Nice sy ny AG Auxerre any Frantsa, ny Lazio Rome sy Naples any Italie, ny Crystal Palace sy ny sisa no efa niara-niasa taminy. Ny RA ihany koa efa hita amina firenena 20 amin'izao fotoana izao ary manana ny trankefa antaonany maro teo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena hatramin'ny niorena ny taona 20 sy 700. Ekipa-pirenena maro no efa niara-niasa taminy manerana izao tontolo izao. Ary kluba maro ihany koa toa ny Bastia any Frantsa, ny Norwich City Football any Angleterre sy ny sisa, ary isan'ny ahafantarana ny RA ihany koa ny famokarana baolina kitra. Manoloana ireo rehetra ireo mampametra-panontaniana ireo mpankafy baolina kitra malagasy ny antony ity safidy nataon'ny comité d'évaluation ity. Isan'ny tsy mahalala ity cercle baited ity ny filohan'ny ligue n'Analamanga eo amin'ny taranja baolina kitra. Mbola tsy naheno zay aloha dia marina tsy afaka ny andagny eo mbola tsy naheno an'izany aloha mbola tsy nanao. Mampisafotofotony ny sain'ny petit baolina kitra amin'ity resaka équipement-ny Barea ty. Tsy andraikitry ny ligue zay amin'ny ankapobeny. Fa na izany amin'ny membre ny assemblée générale zay mpanapaka faratapony amin'ny baolina kitra raha zay ny tena ilazana azy ary averiko indray mandeha mihitsy zay ho an'ny membre ny ho an'ny mpikambana amin'ny comité exécutif. Raha ny vaovao henoko raha nitatotra alefan'ny comité exécutif asasasasany aty amiko dia tsy maintsy mbola miandry validation comité exécutif io. Zany hoe amin'izao tsika miteny zao zany mbola tsy misy zavatra tapaka au niveau an'ny fédération. Ho an'ny ligue indray kosa zao dia miandry fotsiny amin'ny fanapa-kevitra zay raisina satria somary misafotofoty ihany ny zavatra mitranga ao anatin'io fédération io amin'izao tsika miteny zao. Masika ny fanon-kevitra ireo mpankafy baolina kitra tamin'ny tambazotra tserasera momba ity tranga ity. Santino ny amin'ireo faneho-kevitra ireo mpankafy baolina kitra malagasy tao amin'ny tambazotra tserasera ireo. Androany niezaka niantso ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra momba ity raharaha ity saingy ny safidiny tsy haneho hevitra izy ireo amin'izao fotoana izao. Miandry ny fahataperany fihibohana eto Madagasikara hono raha ny filazan'izy ireo vao afaka amaly ny fanontaniany ny mpanao gazety. Mampametra-panontaniana ny fizotra ity appel d'offre ity satria nareo équipementier fanta-daza izay namaly ny appel d'offre ny alohan'ny CAN 2024 izay fotoana mbola tsy nampalaza ny Barea ny Madagasikara aza toa ny NEC, Puma dia tsy tafiditra tao anatin'ireo dimy voalohany. Ny fe-potoana namoahana ny appel d'offre avy eny tsy voahaja sa tsy nahafantatra ny fisian'izany ireo équipementier fanta-daza ireo. Toy izay ihany koa ny Garman izay efa niara-niasa tamin'ny comité de normalisation nandritra ny CAN 2024 ary mbola naneho ny fahavononana hatramin'izao ka nanaiky ny amokatra ireo maillot ampiasain'ny Barea ny Madagasikara amin'ny lalao izay ho atao manaraka. Raha ny fantatra misy safito ireo mandrafitra ny comité d'évaluation hoy ny FMF, 3 avy amin'ny comité exécutif, 3 no tsongaina manokana noho ny fahaiza-manaony ary iray teknisiany eo anivon'ny fédération. Raha ny fampitamba vaovao ray, roa tamin'izy ireo no nandany antso raha nametra-pialana ny fahatelo manoloana ny toedra ratsy mazava. Manoloana izany rehetra izany, miandry ny fanazavana avy amin'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra ny rehetra momba ity marika cercle baited ity izay tsy misy mpahalala sy ny fomba nanomezana ireo noty. Fanazavana andrasana ihany koa ny fomba nanaovana ny appel d'offre. Ireo fanontaniana rehetra ireo izay andrasam-baliny mialohany amoahana amin'ny fomba ofisialy ny marika raikitra anao ny équipementier ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra ny Barea ny Madagasikara. Tahaka ny mahazatra ny taondray ary anaraka ny saritsaka tianteno amin'ity androany ity isika tsikaritra ao anatin'ny izany famitohy toy ny fiainana andavanandro ny andron'ny olom-pirenena ny tapany maraina. Dahoary.
Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aoriana izay natatsika ny olana ireo mpivarotra eny amin'ny petite vitesse sy ny sotry eo ihany koa ny olany mpampianatra tsy miankina amin'izao fotoana izao reva eo. Nouveau, avec Mour International, gardez le contact avec vos proches à l'étranger. Bénéficiez de 15 minutes d'appel à l'international pour seulement 5000 arrière TTC. Offre valable 24 heures. Tapez le dièse 322 étoile 52 dièse. Fepetra iarovana amin'ny coronavirus raha mahatsapa mafana hoditra mikohaka ary matsiaro sempotra manatona aingana mpitsabo na miantso mivantana ny larana maitso 913 alavido aminao ny coronavirus arao ny fepetra Cool TV FM miaraka aminao. Izao e mahay mandeha ny tsanaki dada Sineny so ihany fefa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra sy prizy ato an-trano. Oops, mbola misy adinonao na ny safidy ny kusy tsara ho azy. Ny kusy tsara indrindra anarany mandeha tsy bakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny kusy mety ho an'ny zazamiana mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny kusy moly fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay ny kusy moly fixe no mety indrindra ho an'ny zazamiana mandeha. Rineny mampiasa ny kusy moly fixe. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Very eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mitohy hatrany ny fitarainana vokatry ny tsy fifankazahoana eo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ny mpivarotra eny amin'ny petite vitesse sy isotry. Ireo mpivarotra izay mangataka ny fampitomboana ny ora ahafahan'izy ireo mivarotra. Gaetan Andriatsilavo. Ny alatsinainy lasa teo nanomboka ny tsy fifankahazoana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpivarotra eto amin'ny petite vitesse sy isotry. Mena isan'andro ny ora ahafahana mivarotra hoy ireo mpivarotra eo amin'ny tsenan'ny tantsaha. Baheritsereto any ambotry manjaka amin'ny 12 alina mandeha ditongotra amin'ny 10 vao tonga aty miaraka amin'ny entana adiny iray ny varotana amin'ny enina sasazay efa voataka sy voaroaka. Zay daholo nataonay zay amin'ny fito dia varavana nefa zao fijalinay dia ny entanay tapitrarina foana dia masikarenan'olona tsy feno nefa zao fijalinay satria ny entana midinay amanetsiny ny entana midinay loha arinany amin'ny bakan-drodira le entana midinay dia mba mangataka zany zay mba hoe mba am'sivy zany zay miala mba lany ara-dalàna ny entanay efa ezahana atao kely isan'andro zany ny entanay andro zareo amin'ny fito andravangy anosy be amin'ny 12 daholo zay eto amin'ny petite vitesse rery zany ny ataony zareo amin'ny enina sasany amin'ny fito mahadidio raha voatratrany dia rofiny ny entana miaraka amin'ny teny ratsy manopa bery zavatra zao zany valera midinay amanetsiny dolo ny akamaroan'ireo tatsara eo nefa adiny ray ihany zany mbo asainy varotana akoatran'izay fandroananay dia teny maloto sy amboanana ny basy zany eto raha vao tsy mandeha amin'ny lera tokony ataony zareo. Araka izany mangataka ny ampitomboana ny ora ahafahany mivarotra izy ireo. Tokony hitovy ihany koa ny ora ahafahana mivarotra hoy ireto mpivarotra ireto. Tonga eto eo amin'ny dimy sasany eo dia atsasakadiny hitanareo angamba amin'ny enina mahery kely angamba zao ora sy fotoana zao. Aleo mba hitovy satria ato anatin'ny camp exceptionnel tsika zao aleo tokony mba hitovy hoe tatsay anosy zato tsy anosy zato namotana anosy be mba amin'ny 12 tatsara dia aleo mba ohatr'izay zany Fepetra fanoraisina ny tsy fahazoana mivarotra eny amin'ny faritra isotry ankoatran'ireo mpivarotra ny masaka izay nomena fahazon-dalana hivarotra hatramin'ny 12 ora atoandro hoy ny mpitandro filaminana. Tsy tokony hivarotra ny ankoatr'izay ho fiarovana ny rehetra manoloana ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus. Mampahatsiahy ny zay fepetra fanoraisina izay dia ireo mpivarotra sakafo na ny hani-masaka ihany no afaka mivarotra hatramin'ny 12 ora atoandro. Ny ankoatr'izay dia tsy tokony hamelatra ny entany akory ary ho an'izay mbola minima mamelatra izay dia entanina angorona izany tsy tokony hivarotra an'izany. Itsika rehetra tsy natao ho an'ny polisy-pirenena ihany zay fa ho antsika rehetra atao fiarovana amin'izay tsy famparitahany aretina izay. Samy tokony andraikitra isika ka samia mba manaraka izay fepetra izay. Rana ny boribory. Rana ny mampitagorona olona. Entanareo avokasy rehefa vogatrano. Ho tanterina aminao anatin'ny ity fanadadiana manaraka ity ny lamina napetraka ho amin'ny fakana fisotroan-dronono amin'izao fotoanan'ny confinement zao. Faritra telo no voakasika izay lamina izay. Michel Arnarzo. Ny zoma 17 aprily hatramin'ny talata 20 aprily izao ny fotoana ahafahany ireo mpisotro ronono amin'ny faritra telo, ny faritra Analamanga, Matsiatra Ambony ary ny faritra Atsinanana izay voakasiky ny fihiboana maka ny vola fisotron-dronon'izy ireo. Ho an'ny laharana pension miafara amin'ny aotra sy ny iray, ny zoma 17 aprily 2024 no fotoana ahafahana maka izay fisotron-dronono izay. Ny laharana pension miafara amin'ny roa sy telo, ny alatsinainy 20 aprily 2024, ny laharana pension miafara amin'ny 4 sy 10, ny talata 1 aprily 2024, ny laharana miafara amin'ny 4 sy 7, ny alarobia 20 aprily 2024, ny laharana pension miafara amin'ny 8 sy 7, ny alakamisy 17 aprily 2024, ny laharana pension miafara amin'ny A, ny zoma 4 aprily 2024, ny laharana pension miafara amin'ny B sy C,
ny alatsinainy 7 aprily 2024 ary ho an'ireo taraiky sy mitondra ny procuration dia manomboka ny talata 7 aprily 2024. Ho an'ireo fisotrondronono alaina amin'ny alalan'ny virement bancaire kosa dia efa azo aterina eny amin'ny toerana mahazatra azy ireo ny certificat de vie. Ireo efa mandray ny pension veuvage manana ny laharana miatomboka amin'ny 1A 2A 9A ao amin'ny recette générale n'Antananarivo na ny RGA ihany no mandray izay fisotrondronono izay eny amin'ny pairie général annexe Isoraka. Ny ankoatr'ireo dia any amin'ny toerana mahazatra azy ihany no mandray izany hoe anatin'ny trésor public avokoa ny pairie général, ny recette générale d'Antananarivo, ny trésorerie ministérielle chargée de la fonction publique, ny trésorerie municipale d'Antananarivo, ireo trésorerie principale intercommunale ary ireo trésorerie générale ary ireo perception principale. Nanolotra fitaovana ahafahana manasa tanana iadina amin'ny fiparitany valinaretina coronavirus ny solombavomboaka voafidy tao Antsohi, Rémy Ady Jao Jean. Faradiny Gaëtan Andriatsilavo. Nentinay fotony ny zara sy nametraka ireo fitaovana ahafahana manasa tanana iadina amin'ny fiparitany COVID-19 ny comité de vigilance sy ireo solombavombahoaka ao amin'ny faritra Sofia. Tamin'ny alalan'ny solombavombahoaka voafidy tao Antsohi, Rémy Ady Jao Jean ireto fitaovana ireto izay ahitana bidon mavo manodidina ny 100, makiplasta 3 ary savony sy fanadiovan-drano nomena ireo zokiolona. Zava-dehibe ny fanomezan-tanana ahafahana miady amin'ity coronavirus ity. Agnatin'ny fotoan-tsarotra no tegna ilagna ny firahalahiana, ilagna ny fagnampiana mahafaly zahay ary mahavelom-bolo ary agnisan'ny mampirisika namagna ary mifalaisana anjara sahala amin'izao. Firaisan-kinansika jiaby no ahafahantsika miady ahatoherantsika to valanaretina toy. Isan'ny fomba iadina amin'ity valanaretina coronavirus ity ny fanarahana ireo fepetra apetraky ny tompona andraikitra. Raha ohatra samy manasa tanana antsika jiaby, io ny fanampo lehibe indrindra amin'ity arety ity fanasana tanana. Mino aho dia magnentina ny olona rehetra dia samby azy ary ny bureau rehetra dia rasana andatikanaireo mpanao gazety mba samby mietsika amin'izay fikarakarana izay. Nahazo fanampiana lela vola kosa ireo manana fahasembanana tamin'ny alalan'ny fikambanam-behivavy ity fandrosoana sy ireo mpiaradia aminy. Miata avokoa ny fampianarana eto andrenivohitra vokatry ny confinement amin'izao fotoana izao. Araka izany, maro ireo mpampianatra tsy miankina no tsy afaka manatanteraka ny asany ka misedra olana eo amin'ny fivelomana ankehitriny. Tsy mbola mitohy ny fampianarana eny anivon'ireo sekoly rehetra eto andrenivohitra. Maro amin'ireo mpampianatra tsy miankina amin'ny fanjakana no misedra olana amin'ny lafin'ny fivelomana vokatra izany. Ho an'ny sekoly tsy miankina iray nanaovana fanadihadiana, nisy ny fanapahan-kevitra noraisin'izy ireo mikasika ny karaman'ireo mpampianatra miasa ao aminy ao anatin'izao fiboana izao. Misy ny lamina nampahafantarina ny iray aman-drenin'ny mpianatra ahafahan'izy ireo manohy ny fianarana any an-trano ho an'ity fianarana tsy miankina ity. Ny volana martsa aloha dia voafainay manontolo ny karama fa ny volana aprily dia miankina amin'izay toetra raha misy eo dia manatenitsika hoe hijerentsika manokana ny fanjakana. Anatin'izay kosa izay tompony andraikitra sekoly izany dia nanomana entomody alain'ny ray aman-dreny aty ampianarana dia mame vaovao indray izay rehefa avy eo arakaraka fizotry ny toetra raha dia mame vaovao indray izay ny amin'ny fakanany valiny sy ny fakanany lesona ny vaovao. Etsy ankilany ho an'ireo mpampianatra miankina amin'ny fanjakana tsy misy ny olana ho azy ireo amin'ny fandraisana ny karama amin'izao fiboana izao. Ireo mpampianatra firama kosa nefa tsy mandray karama mitovy amin'ireo mpampianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny mahayantohany iray aman-drenin'ny mpianatra azy ireo. Ireo mpampianatra mpiasam-panjakana izay milaza fa manomana ny mpianatra amin'ny fiverenana ny ampianarana ao aorian'ny fiboana. Isan'izany ohatra ny fampitana ny fanazavana ny lesona amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao. Ny mpiasam-panjakana ohatra ny mpiasam-panjakana rehetra tsy tapaka ny karama. Izy koa moa amin'izao hoe service minimum apetraka hoe mandray misy lesona asaina omaninay dia asaina mena mpianatra. Ny anahy manokana indray tena hoe ho atomboka akaiky ao amin'ny réseau social ahafahana indray hoe manomana ireo ankizy ireo rehefa hiverina hianatra mba tsy hoe ankizy tsy nianatra iray volana dia roa eny lohany fa misy zavatra farafaratsy ny faran'izay kely voaran'ireo ankizy ireo taty anjy confinement dia mba hoe
rehefa tonga any ampianarana izy a mba tonga de mitroy fotsiny rehefa ampianarana. Ankoatra izay, samy manana ny fomba hiatrehan'ny fiboana kosa ireo sekoly tsy miankina. Ao anatin'izany ny fihaonana amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra mikasika ny fandoavana na tsy ny saram-pianarana nandritry ny fiboana. Raha tsy ahivina, efa ho iray volana izao ny tsy nisian'ny fampianarana ho an'ireo sekoly rehetra eto an-drenivohitra vokatry ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Nanolotra fanampiana teny amin'ny centre de commandement opérationnel Covid-19 teny evatony fikambanana SFM na ny sekrean'ny fahazavana sy ny zava-mahatalanjona tamin'ity androany ity fanomezana izay nomenina manokana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana. Fanampanazavana. Amin'izao zava-miseho eto firenena izao dia nanolotra izay voatsirambon'ny tanànay izay amin'ny mahasamy malagasy antsika nanolotra paty menaka, savony, sira dia rano ihany koa. Natolotra eo an'ny ministère santé zany ilay izy satria zareo izay hitantsika fa tena miasa be amin'izao toetra rano misy eto amin'ny firenena izao. Mino fa mbola marobe koa tsika association izay mbola manana ary tokony manana fahefana zany hanao ilay tolo-tanana ohatr'izao atao izao dia mba manentana antsika rehetrarehetra satria zavatra kely fanerikeliko ilay izy mahatonga trano dia manentana antsika mba hanaritra izay volintsika izany ao andreo namantsika izay tena hita fa tena miasa manao fiverineny amin'izao fotoana izao. Vaovao mampalahelo kosa indray nodimandry omaly talata teo amin'ny fahavalopolo taonany i professeur Rakotomary Andrianirina Etienne, professeur misotro ronono izay efa ministry ny fampianarana ambony teo aloha. Andraikitra maro teto amin'ny firenena no efa nisahaniny nitondra teny fankahirezana ho an'ireo fianakaviana ny ministera izay nitariny ministra tompony andraikitra tamin'ity androany ity. Ny ekipan'ny Ekolo TV FM dia mirary fiononana vena koa ho an'ny fianakaviana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray napetony filoha Amerikana Donald Trump ny fiara-miasa amin'ny OMS mitetina 700 hatramin'ny 500 tapitrisa dolara izany nambarany fa ny fampielezana vaovao tsy marina mahakasika ny fifindran'ny Covid-19 sy ny trangana fahafatesana vokatry ity valinaretina ity no antony nandraisana izao fanapa-kevitra izao ny antsiprin'izay. Si l'OMS avait fait son travail et envoyé des experts... Raha nanao ny asany araka ny tokony ho izy ny OMS ary nandefa manam-pahaizana manokana momba ny fahasalamana tany Chine mba handala manokana momba ny zava-nitranga tany an-toerana dia tokony ho voafehy tany am-potony ny valanaretina ary kely ireo maty. Nahafahana namonjy any olona maro zany raha natao. Indrisy anefa naleo ny OMS niary ny hetsika nataon'ny gouvernement sinoa ary nideran'ny Chine tamin'ny fametrahany mangarahara. Tsy mino izany aho. Soi-disant transparence. Je n'y crois pas. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity hankasianao nanaraka izany. Soava tsara tolo. Luxor, le plaisir du confort. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.